Welcome to 20 Minutes a Day English. I'm Renee. I'm your tutor during the time you're going to devote for learning this course. Let's continue directly. Tonga soa itony 20 Minutes a Day English indray. Za Renee, za ny hampianatra anareo mandritra ny fotoana izay anananareo ahafahanareo mianatra azy. Hiditra avy hatransika amin'ny leçon 2. Asking somebody's dwelling. Asking somebody's dwelling. Asking, avy amin'ny verbe to ask, efa nataontsika zany. Demander. Somebody's, quelqu'un. Dwelling, habitation. Avy amin'ny verbe to dwell. Zany hoe, toerana ipetrahan'ny olona iray. Manontany ny toerana ipetrahan'ny olona iray. Where do you live? Repeat. Where do you live? Où habitez-vous? Faizanao nipetraka tompoko. Where do you dwell? Where do you dwell? Tofhevitra aminy. Where is home? Where's home? Tofhevitra aminy. Aizanao no mipetraka. Where's home? Dia ampiasaina amin'ny tanora sampy tanora. Tsy azo ampiasaina amin'ny olon-dehibe zay satria informel, tsy de mihaja zany. Fa ny fampiasa de matetika amin'ny olon-dehibe de hoe where do you live? Azadiny foana ny intonation. Efa nataontsika tany amin'ny leçon 1 zany. Where do you live here? Repeat. Where do you live here? Where do you dwell here? Where do you dwell here? Where is home? Hey, where is home? Where is home? Afaka miovaova ny intonation, azonao atao miteny hoe where is home here in Tana? Where is home here in Tana? Aizanao mipetraka eto Tanarivo. Valina avy hatrany. Za mipetraka ary na hoe j'habite à. Well, I live in. I live at. Anjaranao misafidy amin'le proposition anankiroa. In and at. Na anao miteny hoe I live in 67. Na koa hoe I live at 67. J'habite à 67. I live in downtown. J'habite au centre-ville. Downtown. Who do you live with? Who do you live with? Avec qui tu habites? Oui. Avec qui vous habitez? Oui, vous habitez avec qui? Fa miara-mipetraka amin'izy tompoko ianao. Fa miara-mipetraka amin'izy ka ianao. Do you live alone? Do you live alone? Est-ce que tu habites seul? Na mipetra-driry ve ianao? Who do you live with? Valin'izay. Well, I live with my parents. I live with my parents. J'habite avec mes parents. Azonao atao koa miteny hoe I live with my brother. J'habite avec mon frère. Miara-mipetraka amin'ny rahalahy koa aho. Le voalohany teo miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny koa. Do you live alone? Valin'izay. Yes, I do. Na? No, I don't. I live with my parents. Tsy tompoko mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreny koa. Non, j'habite avec mes parents. Whereabouts there you live? Whereabouts? Whereabouts there you live? Azadiny fa tsy maintsy miaraka amin'ny rapidité foana, mila miteny aingana foana ianao satria zay ny Anglais Américan. Whereabouts there? Repeat. Whereabouts there you live? Azadiny fa mifamaky ny to live. De tsy toy ny famakintsika azy ny taloha hoe live, samby hafa zany. Live zay verbe quitter na hoe miala na mandeha. Leave. Fa ny anankiray live. Whereabouts there you live? Where do you live?
vous habitez par où là-bas? Na hoe, vous habitez par où là? À 67. Whereabouts there in 67 you live? Aiza ho aiza ny 67 anao no mipetraka. Entinao amalina zay fanontaniana zay, nataoko ao anatin'le tableau ny préposition afaka ampiasaina miaraka amizay. Whereabouts there you live? I live in 67 behind the ny havana. Behind the, derrière the, zany hoe ambadiky ny. I live in 67 behind the ny havana. Repeat. I live in 67 behind the ny havana. I live in Ampefulua near the ShopRite. I live in 67 near the ny havana. Près de, akaiky ny. Zany mipetraka ao 67 ao akaiky ny havana. I live in Ampefulua beside the ShopRite. Beside the ShopRite. À côté de ShopRite. À côté zany mifanilana. Zany hoe mifanandrifa amin'ny ShopRite na hoe mifanilana amin'ny ShopRite. I live in 67 in front of the ny havana. In front of the ny havana. Azadiny foana amin'ny prononciation. In front of. Maizanao makataka mitadidy. Fa tsy hoe in front of. Diso zay. In front of. Devant. Na hoe en face. I live in 67 next to the ny havana. Zany mitovy hevitra amin'ny beside ihany ny next to. Hey, where do you live here? Well, I live in the sunset. Whereabouts do you live? I live in the sunset behind in Havana. What about you? Well, I live in Ampefulua near the ShopRite. Conversation zay zao, dialogue-n'izy rehetrarehetra. Azadiny foana ny mianatra fanontaniana sy ny valiny. Where do you live here? I live in the sunset. What about you? Efa hainao zany tany amin'ny leçon 1. What about you? Na hoe, and yourself? Tsy miova zany rehefa ty amin'ny conversation ty fa dikan'izany foana de hoe et vous, et toi, na hoe et le vôtre. Asking somebody if they have siblings. Manontany raha ohatra manana rahalahy izy na manana anabavy. Zany manontany hoe raha manana pretapo. Do you have any brothers or sisters? Repeat. Do you have any brothers or sisters? Averiny foana de mila manana an'izay précision zay anao hoe tena mitovy am'izay veny anao. Avez-vous de sœurs et de frères? Manana rahalahy sy anabavy ianao. Do you have any brothers or sisters? Avec rapidité zay. Do you have any brothers or sisters? Misy fomba fanontany an'izay amin'ny fomba hafa koa. How many brothers or sisters do you have? Na hoe, how many brothers and sisters do you have? Mbola mitovy foana zany hoe firy ny pretapo aminao. Valiny avy hatrany, raha ny question manomboka amy hoe do you have any brothers or sisters? De mamady anao hoe yes I do. Raha manana. Yes I do. I have